Vatsinpana etny pasteur Ratovelo Roger. Ivavatsika tompoko. Faly miarabanao indray ny navotanao Jesosy malaza lirainay ilay nikarakaranay. Misaotra betsaka anao zay ny amin'ny maraina vaovao zay natolotra ao anay satria porofom-pitiavana zao fa tsy maty ny fahafatesana izay na makivaky any mialiny fa ny herim-pitiavanao tokoa no iainanay nazahoanay indray maraina vaovao ary tsy velombelom-pona fa velona trapamonjena, afaka mihetsika, afaka miteny, afaka mbola midera sy mahay voninahitra anao ary dia mahatsiaro tokoa fa rary ny mpanao salara amin'ny teny hoe saoran'i Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra ato anatiko saorany anarany masina. Dia mba hisaotra anao zay, ankasitraka anao ny amin'izany rehetrarehetra zany na izay takatry ny sainay na tsy takatry ny sainay. Matoka ianao nefa tsy Jesosy fa hamindra fo aminay foana ianao amin'izay rehetra vitanay na fanahininay zany na izay nataonay tsinay ka nampalahelo anao. Ianao no mahafantatra anay tsirairay aby izay manatrika an'izao fitombavaka zao, feno ny fahamarinanao, feno ny famindraponao, feno ny fahanadiovanao, ahafahanay indray Jesosy hiatrika anao amin'izao maraina izao. Dia mitenena foana raha Jesosy ka iaino ny mpanomponao ka na iny nambaranao eto dia hitondra hery, hitondra fampahirezanao anay amin'ny alalanao ry fanahy masonao. Ny anaranao Jesosy Velaviany Nazareta no ametrahanay zavavaka izany. Aleloia, amen. Dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary faly hatrany koa manonona ny fiadanana ho ao atokantranonao sy ho amin'ny ankonanao iray manontolo. Ny bokin'ny Eksodosy toko 4:5 no nomeny tompo fampahirezana antsika indray amin'izao maraina izao. Eksodosy toko 4:5. Hoy ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'ny tompo. Lazao amin'ny zanak'Israely hoe izao no Jehovah ary hitondranareo hivoaka ho afaka amin'ny fanompona mafy hampanaovy Egiptianina anareo aho. Ka nafaka anareo amin'ny fanompona azy ary sandry ahindritra sy fitsarana lehibe no amonjeko anareo. Amen. Raha vao miresaka hoe Eksodosy ry havana dia ny fahafanafahana ny zanak'Israely miaina tao anatin'ny fampijaliana tanteraka no mibahana ny sainy maro ary dia marina izany ary mibahana ao anatin'izany ilay teny mahery hoe Jehovah hiato anareo fe anareo kosa angina. Eto amin'ity andiny soratra masina ity ary dia ao anatin'ny vanim-potoana sarotra dia sarotra no misy ny zanak'Israely ary tsy maintsy sy miaritra ny fampahoriana sy ny fanadevozana nataon'ny Egiptianina izy ireo. Efa mba nisy ihany ny fifampidiniana teo amin'ireo mpitarika roa tota saingy taona an-damoka izany ary ny loza aza dia lasa nisy andoatra lavitra indray ny mpanjaka ka nampitombony ny fampijaliana sy fanompona nampanaoviny anireto zanak'Israely reto. Ary hitantsika any amin'ny Eksodosy toko 5 ny endriky ny didy jadona ataony manam-pahefana sy ny tsy fiainony mihitsy ny hevitry ny hafa toy ny fitaraina ny vahoaka izany. Ary ny zava-doza aza dia ny nilazany Farao hoe iza moa Jehovah no ekeko teny andefasako ny Israely, tsy fantatro izay Jehovah ka tsy alefako ny Israely. Andriamanitra nefa ama izy azy no tompon'ny tantara sy mitondra ny fiainan'izao tontolo izao. Tiany aseho sy porofony eo mason'ny firenena rehetra na ny zanak'Israely izany na ny Egiptianina fa manana fahefana faratapony izy ary ny zavatra rehetra dia hainy atao. Ary dia hoy Andriamanitra, lazao amin'ny zanak'Israely hoe izao no Jehovah. Rehefa ninitsy tia alalan'Andriamanitra i Farao araka hitantsika any aloha amin'ny tantarany dia nitodika tany amin'ny zanak'Israely indray izy nampatsiaro ny maha izy azy ary tsy vitan'izany fotsiny anefa fa aneo izany mahandriamanitra azy izany izy amin'ny alalan'ny asa-panafahana izay ho tanterahany. Hitondra azy izany izy amin'ny alalan'ny asa-panafahany amin'ny fanavotany ary hitondra anareo hivoaka ho afaka ho Jehovah.
ary Jehovah ilay tsy mba mandainy a hitantsika ny oriana kely fa notanterahany izany teniny izany tamin'ny fomba mahagaga sy mahatalanjona no nanaovany azy ary dia niaina an'izany fahafahana izany ny zanak'Israely. Rehefa maralo amin'ny tompo tsy mijery fotsy ny fijaliana na ny fampahoriana mahazo ny vahoaka ny Andriamanitra fa amin'ny alalam-pitarika dia ny mpanompo izay nofidiny no itenenany na amin'ny vahoaka na amin'ny mpitondra ihany koa. Fa rehefa tsy miay ny mpanompo ny kosa nefa izy ireo izay antefany izany teny izany dia voatery Andriamanitra miditra an-tsehatra amin'ny vatana. Ipihany malala isany eo. Raha miatrika ady mafy ianao ankehitriny na ara-nofo, kejain'ny fahantrana, trosa, fahoriana, aretina, olana samihafa na ara-panahy, fahotana, asan-devoly, fahazaran-dratsy tsy mety afaka, tsy finoana, fisalasalana, eny fiverenan-dalana na fahakiviana, ka tsy nirarahanao ny olona fa vao mainka koa aza nanampitrotraka izay fahavoazanao izany dia tsarao fa vonina ny tompo dia Jesosy hiady ho anao. Raha ny zanaka mantsy no manafaka dia ho afaka tokoa isika. Amin'izao fotoan-tsarotra izao ary dia mila mametraka ny fanantenana amin'Andriamanitra tanteraka isika. Ary eo no hiantsoana antsika hoe vavaka no atao na dia ao anatin'ny ady mafy azy. Ny mampalahelo anefa ny maro amintsika kristianina no tsy mahavavaka intsony rehefa tojo ny mafy. Tsaroa fa raha mitodika ianao amin'ny olana mahazo anao dia vovotany no hitanao. Raha mijery amin'ny ankavia sy ankavanana ianao dia kilema na ny fitsifararin'ny hafa no mibahana ny ao an-tsainao. Raha mijery ao aoriana ianao dia toa ny lasanao indray no miantso anao. Fa raha mitraka kosa ianao dia hibanjina ny lanitra izay mitoro ny voninahitran'Andriamanitra ary dia hita ny fanjakany sy ny voninahiny iriany anao amin'izay fotoana izay. Tsarovy ry havana, fa tsy ianao ihany no mandalo ato sarotra, fa ny ady tsy maintsy misy ary tsy maintsy etrehana. Fa tokony soadinitsika dia mbola tsy miova Jesosy omaly sy nio ary mandrakizay. Ary dia matokia fa izy no mamoaka antsika amin'izao lalan-tsarotra satria antsika izao. Ary aza-kivy na amin'inona na amin'inona fa aoka topony tompo ianao ka dia ho hitanao fa sandry ahindritra sy fitsarana lehibe no aminjeny antsika ary tsy ho ela izany. Azadino ry havana fa mikarakara antsika Andriamanitra ary izany no mahatonga ny Paoly Petera hoe ilaza hoe apetrao amin'ny fanahinareo rehetra fa izy no miay ianareo. Manoloana izany ten'Andriamanitra izany ry havana dia tia hampatsiahy ianao ny voalaza ao Mateo ny tenako hoe aza manahy ianareo na amin'inona na amin'inona na hoaninareo na inona hosotronareo na inona ho tafianareo fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony anareo izany rehetra izany. Ary izany teny Jesosy izany dia mety efa amin'izay rehetra manaiky ny fampianarany ary mampianatra antsika fantatra n'Andriamanitra ho ray tokoa izy dia iray izay mikarakara antsika amin'ny atsipirian'ny fiainantsika dia ny antsika fiadanam-po lala hitoetra ao anatintsika ny tompo dia fiadanana izay tsy ho levon'ny toe-javatra miseho satria miorina eo amin'Andriamanitra. Iny aoka isika hay ametraka ny asantsika, ny fikasantsika, ny fahasalamantsika sy ny hoavintsika iray manontolo eo ampelantanan'ilay raintsika izay ny an-danitra. Ho tsapantsika amin'izany fa tena mandray hatanana ny mombantsika tokoa izy ary mitatana ny fiainantsika. Ho tsapantsika ny fidirany an-tsehatra mamonjy antsika ao anatin'ny toe-javatra manahirana isan-karazany izay lalovantsika satria ray tiantsika izy. Aoka arosaroantsika fa ny aiai amatebiteby dia entana mavesatra ny fanahintsika avokoa. Manakana antsika tsy ho afaka hidiran'Andriamanitra izany. Manakana antsika tsy hanaraka izay nolazain'i Jesosy ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Ary izany no tsy maintsy andalovana izay amin'ny fahateraham-baovao. Amin'izay tokoa dia fantatra azy tian'Andriamanitra ka dia mianatra ny mankatoan'i Jesosy tompo isika.
mba hananatsika fahasambarana sy fahafahana. Taratra hitantsika izany manoloana an'ireto zanak'Israely rehefa nakatony didin'Andriamanitra ka nitoetra tao anatin'ny fahafahana tanteraka. Ary io fankatoavantsika ny didiny io ka manome atsika fahefana tokoa no hananantsika fiainam-piadanana milamina sy manome voa be ho an'Andriamanitra. Ary zay ngeny mahatonga ny Isaia mpaminany ilaza hoe dia atoky aho fa tsy mba atahotra. Miandry lamasinina eo amin'ny diary Alexa, sarotra niraka nampanovina azy satria ao anatin'ny firenena mandrara ny fananana baiboly izy. Kanefa voatendry hitondra baiboly iray valizy ho any amin'ny tanàna iray. Feno fisalasalana izy raha niakatra tao anatin'ny lamasinina sy nampirina ny entany. Visy tena izy fa tsy mihaino kosa ny olona izay manodidina azy sady mivavaka mangina izy. Tsy tapitapitra izay nefa dia nisy eritreritra tonga tao anatin'ny sainy tao. Ary toa miteny amin'ny Andriamanitra hoe miala amin'ny lamasinina ity eo amin'ny fijanona manaraka. Dia nanontany tena izy ka nanao hoe fa nahoana no hiala ety anebanebantany a? Farakaraky ny eritreretana nefa no natsapany izany mazava kokoa. Noho izany dia niala izy ka nandeha tongotra namonjy ny arabe. No lasa kelikely nefa izy dia injany misiona fiara mihamanatona. Toa mandeha ho azy ny tanany ny ainga ary dia nijanona ilay fiara. Taitra mafy anefa Alexa ary nanamafy ny fahatahorana raha namaky ilay soratra teo amin'ilay fiara hoe polisy. Ho izy ianao ry tovolahy reto polisy, hakany amin'ny tanàna manaraka ao izy. Miakara aingana ary fa maiky izay ho hiatrany ireo polisy. Ady niakatra Alexa ka nakatoerana tao aoriana sady namiana mafy dietana. Ady miresaka reto polisy hoe mila mandeha aingana isika fa sao tsy hatratra ny fatokavan'ny lamasinina. Marina izany ho ilay namany. Tsy maintsy tratrarintsika izany. Hitako hoe sady nianjoan'ilay tovolahy rehefa sakanatsika izy miaraka amin'ny valizy ny feno baiboly eo am-pialana. Hoy ihany ilay polisy anankiray. Tonga somatsara teo amin'ilay tanàna manaraka Alexa vao mainka nododosany reto polisy hiala maika izy fa sao tara amin'ny fahatongavan'ny lamasinina izy ireo. Ry havana, zava-dehibe eo anasen'Andriamanitra ny asany. Ary izay no ilazana amintsika hoe na inona manjo anao hoe na inona eran'ny Satana mitady hanapotika anao izany eran'ny Satana izany no asesika Andriamanitra hanafaka anao, analanao eo anivon'ny fahasairananao, eo anivon'ny aretina mahazo anao, ka ilazany hatrany hoe sandry ahindritra sy fitsarana lehibe no aminjeko anao. Ny voninahitra anefa dia andeha omentsika azy mandrakarivo amin'ny fankatoavantsika ny didiny satria mitady hatrany ny hanafaka antsika ilay Andriamanitra raintsika. Amen. Ivavakitsika tompoko. Dia raha lazara voninahitra hatrany mbola tolotra ianao Jesosy malala fa fantatray tokoa fa manoloana an'ireo adalana maro izay iainanay, manoloana ny fanahiana izay mibosesika ato anatinay, dia tsy namela anay mihitsy ianao. Ho raviravian'ny Satana fa hanamarinanao ny teninao foana fa sandro maharitra be, matanjaka be no ahindritra aminay, hamonjenao anay, hazahoanay fahafahana amin'izay rehetra mangeja anay. Mankasitraka raha Jesosy ary dia raha makivaky ny tontolo andro ary izay dia marino aminay tsirairay aby. Fa raha misy tokoa dia eran'ny Satana tady hanangeja anay tsy maintsy afaka izay. Fa meo anay ilay finoana foana fa mbola tsy nandao anay ianao. Ameo anay ilay finoana foana fa ho afaka amin'ny fotoananao izay ary idera izay ame voninahitra anao. Reto mivaoka anao apetrako ampelantananao, manana fahatereny reo matoky a Jesosy ho afahanao izy amin'izany rehetra izany. Indrindra manoloana ny fahateren'ny fahasalamana. Ianao ny atanteraka Jesosy hoe ianao ny amiana azy kely lehibe, hitahy azy ary hikarakara azy ary ampatsiaro azy foana fa isaky nijery azy ianao dia hanasoa azy. Ary tononao aminazy tsirairay aby reto ny fahasoavanao, ka nitsotranao masina namarina tao hitahy ianao any akaombanao.
anatanteraka ny teninao foana ko fitiavana mandrakizay ny tiavako anareo, ary zany namparitako famindrapo aminareo mandehana amin'izao herinao zao, fa olona afaka ianareo izao no miteny dia ho tanteraka izany. Atolotrainao nderasy ny anjara amin'ny finahito ary ny famindrapo kosa sy fahafahana ampitoera ato anatinay azoany manompo anao am-pifaliana. Sotra Jesosy eo. Aleloia. Amen.